tena papahafa kely amin'ny paparitra satria nanitsy tena be mihitsy izy, nanitsy tena ary tahaka ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia teraka tany Tranony, miaina tahaka ny olona rehetra, tsy misy tsy nanambony tena naoviana izy, ka le fahasoavana Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra hozerina amin'izany ny fiainana sotra izany, satria ny fiainana feno fiavonavonana na feno tabataba na feno zavatra ty ivelany, tsy ny akanjo, tsy ny zavatra ty ivelany zava-dehibe fa ny fitiavana ny finoana ao am-pony tsirairay ihany. Ary ity papa ity tena ny ainany, ary le fasahina ny papa ny teny ny marina, ary Jesosy ny teny hoe ny marina ihany no ahatonga anareo olona afaka, ny marina ihany. Be loatra ny lainga, be loatra ny fitaka andridriny izao amin'ny toerana rehetra, fa le fahamarinana ihany no avonjy antsika. Tena isaorako an'io papa io, sahy miteny amin'olona rehetra ny marina, na hatramin'ny kardinaly, évêque, prêtre, olosotra, président république, miteny zavatra. Ary nanaitra koa tamin'ny Soudan, Soudan du Sud, tonga namangy anazy dia izy satria miady izy ireo ao an-trano, nandohalika izy nanoraka ny tongotra ireo, izy taiza nareo nafaka, izy nanao an'io, naoviana tsy nisy olona nanao an'io. Papa nanitsy tena tahaka ny Jesosy, tena nisolo tena ny Jesosy tokoa ity papa François ity.